Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fiadanan'Andriamanitra tononoko aminao sy ho amin'ny ankonanao. Hampifaliana sy hampitiavana trano iarahako amintsika indray eto amin'izao vavaka sy fampaherezana izao ary ny zarako aminao ny tenin'Andriamanitra. Mino fa ianao koa dia hampifaliana no hatongavanao eto ary raha mangeta hita tokoa ianao dia omen'Andriamanitra izay anjara tsara izay efa nomanino anao amin'ity androany ity ka dia manasa anao hiaraka hivavaka isika. Makasitraka ray masonao ny amin'izao fotoana mahafinaritra nomenao anay izao. Misaotra anao izay satria no fahasoavanao, famindraponao. Izany tokoa Andriamanitra no mbola ahafahanay tafaraka eto amin'izao fandaharana vavaka sy fampaherezana izao Tompo, hifampahery amin'ny alalan'ny teninao ka dia ny teninao tokoa ny Andriamanitra tena hoe mba hitondra fahalalana, hitondra fitomboana ho an'ny tsirairay avy rehetra ary hampahery ny tsirairay avy rehetra izay mandre izany amin'ity androany ity izay rehetra pandrenesanao izany amin'ity androany ity satria ianao ilay Andriamanitra velona, manana maso ka mahita, manana sofina ka mandre ary manana vavaka miteny ka dia mitenena aminay tsirairay avy Tompo aoka tsy hisy ho diso anjara izay rehetra pandrenesanao feonao amin'ity androany ity ary ny tenako ihany koa Andriamanitra dia hilaza sy hiteny araka an'izay ampitenenanao anahy eto ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay omenantsika androany dia ny hoe Mahaizà mampietry ny tenanao. Mahaizà mampietry ny tenanao. Hiresaka momba izany fanetretena izany. Tsika fanetretena moa dia toetra izay ananan'ny olona anankiray manetry ny tenany. Ao anatin'izany fanetretena izany dia hoe fanetrehana ny tena, izany hoe ampetrenao ny tenanao na ampidininao ny tenanao. Izany hoe manetry dia mampidina, manetry ny tena dia mampidina ny tena. Amen. Ny modely tsara voalohany indrindra ho jerentsika amin'izany dia Jesosy Kristy. Amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy moa modely tsara indrindra dia Jesosy Kristy ary indrindra avy any amin'izany fanetretena izany dia Jesosy Kristy. Hitantsika izany atao amin'ny Filipiana 4 dia manomboka amin'ny 5. Iaraka mamakytsika ny tenin'Andriamanitra ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ofikerin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofohana ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy nahatongava amin'ny manam-pitoviana amin'ny olona ary efa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Amen. Mampirisika anahy sy ianao hoe aoka ho ao aminareo. Eny izany tenin'Andriamanitra izany dia miteny amiko sy miteny aminao hoe aoka ho ao aminao, aoka ho ao aminareo izao saina izao. Le saina dia tsy inona fa toetra izay nananan'i Kristy Jesosy. Ilay saina dia tsy inona fa toetra izay tao amin'ny Kristy Jesosy ary izany toetra izany dia tian'Andriamanitra hananako sy hanananao araka ny voasoratra hoe aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Eny Jesosy Kristy na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ofikerin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofohana ny tenany ozy izy tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Amen. Eto dia ahitantsika n'izany fanetretena lehibe izay nataony Jesosy Kristy izany. Eny izy ilay Andriamanitra dia tsy nataony ho zavatra ofikerin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa voasoratra hoe nofohana ny tenany. Ny fanetretena ry hava-malala dia izany hoe ny olona manetry tena dia olona izay tsy manao ny tena no zavatra. Ny olona manetry tena dia olona manafoana ny tenany. Ninona toerana izay misy anazy na toerana farany ambony indrindra dia eo anatrehan'Andriamanitra dia manafoana ny toerana manao ny tenany tsy ho zavatra.
Amen. Izany no manetry tena, mampidina ny tenanao ninninona toerana misy anao, tahaka an' Jesosy Kristy. Eny fa na Jesosy Kristy ilay mpanjaka Andriamanitra ny Andriamanitra dia hitantsika fa nampidina ny tenany. Ary ho fanetretena dia le fanetretena izay takian'Andriamanitra amintsika nefa dia fanetretena araka an'Andriamanitra, tsy fanetretena haitraitra, satria ny olona n'izao tontolo izao dia misy mahay manetry ny tenany, fa lazaiko hoe fanetretena haitraitra satria tsy mitondra vokatsoa, satria tsy araka an'Andriamanitra. Fa ny fanetretena izay takian'Andriamanitra amin'asy ianao dia le fanetretena araka an'Andriamanitra, ary izany fanetretena izany dia mitondra vokatsoa. Amen. Tahaka ny Jesosy Kristy hitantsika teto rehefa nanetry tena Jesosy Kristy eny nanetry tena. Ny antony voalohany indrindra aloha nanetreny Jesosy Kristy tena dia noho ny amiko sy noho ny aminao, mba hamonjena anasy ianao, mba hampihavanana anasy ianao amin'Andriamanitra ray. Zany ny antony izay nanetreny Jesosy Kristy tena, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nanetry tena nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Eny nisy antony lehibe tokoa ny fanetretena izay nataon'i Jesosy Kristy dia ny hamonjena anasy ianao ary ihany koa ny nanafanana senao. Ary izany dia tena hoe nisy vokany lehibe tokoa, ary ny vokany dia hoe ny vokatsoa, ny valiny, na hoe ny valiny fanetretena izay nataon'i Jesosy Kristy dia izany nanandra-tan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Amen. Endry ava-malala, ny fanetretena araka an'Andriamanitra dia misy vokany lehibe, na misy valiny tokoa. Eny araka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio 7:20 dia ny 2:12 sy ny filazantsara ny Lioka 4:20 dia ny 2:1 dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe: fa izay manandra-tena no haetry, fa izay manetry tena kosa no hasandratra. Amen. Endry ava-malala, izay manetry tena no hasandratra, ary aza mieritreritra mihitsy ny ianao no hasandratr'Andriamanitra raha tsy mahay manetry tena, raha tsy mahay mampidina an'io tenanao io ianao, raha tsy mahay mampietra an'io tenanao io ianao dia aza mieritreritra mihitsy ny ianao ny ho hasandratr'Andriamanitra. Amen. Eto dia mety ho hasandratr'olona ianao, fa indrindra tsy ny hasandratr'olona ny zava-dehibe, fa ny hasandratr'Andriamanitra. Aleloia. Satria ny fanetretena araka an'Andriamanitra dia misy valiny lehibe tokoa. Amen. Ato amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona koa Jesosy Kristy dia mampianatra antsika izany fanetretena izany, ary voalaza moa fa hoe fianarana no navelany ho antsika. Eny, fianarana no nomeny antsika mba hanaovantsika araka an'izany. Voasoratra ato amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona 7:20 eo dia ahitantsika an' Jesosy Kristy nanasa ny tongotry ny mpianatra. Ary na i Petera rehefa andeha ho sasan'i Jesosy Kristy ny tongony dia hozy izy hoe: sanatria hozy izy raha hanasa ny tongotra ianao, sanatria raha hanasa ny tongotra ianao. Eny, Petera dia nahatsapa hoe tsy mendrika ny ho sasan'ny Jesosy Kristy tongotra, kanefa hozy izy Jesosy hoe: raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Endry ava-malala, rehefa namaky nandinika ny tenin'Andriamanitra io dia ny zavatra voaraiko dia izao hoe: raha tsy manana izany toetra mahay manasa ny tongotry ny hafa izany tsika dia tsy manana anjara amin'ny Jesosy Kristy. Na hoe raha tsy mahay mampietry ny tenantsika isika tahaka an' Jesosy Kristy, na hoe manana izany toetra mahay manetry tena izany
tahaka an' Jesosy Kristy dia tsy afaka nianana anjara amin'i Jesosy Kristy. Tadidio tsara ry hava-malala fa ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy rehetra dia mila manana izany toetra izany, satria izany ny voalaza ny tenin'Andriamanitra izay novakitsika teo hoe aoka ho ao aminareo izao saina izao, aoka ho ao amiko sy ho ao aminao. Ilay saina dia tsy inona mbola veriko ihany fa toetra izay nananan'i Jesosy Kristy. Ka izay rehetrarehetra mpanaradia an' Jesosy Kristy dia mila manana izany toetra an' Jesosy Kristy izany. Eny, raha Jesosy Kristy nanana izany toetra manetry tena izany dia tsy maintsy manana izany toetra mahay manetry tena izany zasenao. Amen. Ary io voalazan'ny tenin'Andriamanitra moa amin'ny 5:5 fianarana nomeko anareo izy mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Eny Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny mpanjaka, izy ilay tompo, izy mihitsy niondrika nanasa ny tongotry ny mpanompo. Eny Jesosy Kristy dia namela fianarana ho antsika, ary izany dia tokony ho ataontsika. Ary tsy voatery hoe tsy maintsy hanasa ny tongotry ny rahavavinao sy ny anadahinao ianao. Raha izay ny tarihan'ny fanahy masina anao dia ataovy, fa indrindra ilay fianarana, ilay fanetretena lehibe. Eny Jesosy Kristy le niondrika nanasa ny tongotry ny mpianatra, zany hoe any amin'ny tongotra izany dia farany maloto, satria mandihy tany, satria ny tany maloto dia farany maloto, kanefa tany mihitsy Jesosy no nihidina. Zany hoe tena mampianatra antsika Andriamanitra hay hanetry tena tahaka an' Jesosy Kristy. Aleloia. Koa dia mino fa mangetaheta tokoa ianao no hasandratr'Andriamanitra, koa dia Mahaizà ihany koa manetry ny tenanao mba ho hasandratr'Andriamanitra. Aleloia. Fa izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra. Za mieritreritra mihitsy ny ianao no hasandratr'Andriamanitra raha tsy mahay manetry ny tenanao. Aleloia. Ka dia ny tompo ny fanahy masina hanampy antsika tsirairay avy mba hananantsika izany toetra izany izay tao amin'i Kristy Jesosy dia lay fanetretena. Ary ny fanetretena araka an'Andriamanitra dia misy valiny lehibe tokoa, voninahitra ny eo an' Jesosy Kristy. Misaotra ray masina ny amin'izany teny izany izay nomenao anay tamin'ity androany ity mikasika amin'ny fanetretena. Eny Jesosy te hanana izany fahaizana manetry tena izany izay, ka dia ampianaro ary oka mba hanetry tena tahaka izay fitondranao anay Andriamanitra hoe manetry tena, fa tsy hoe araka ny fahaizanay fa araka ny sitraponao, araka anao Andriamanitra. Ka dia ampianaro izay tsirairay avy, ary oka ho ao aminay tokoa izany toetra, voleo ao tanatinay izany toetra izay tao amin'i Kristy Jesosy izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.